marika ravalomanana aoka ho mailo amin'ny alabato isika Rina Randriamasinoro numéro 2 tanteraka Gadindramamy vondrony olona miaro ny zony mpanjifa leo ny kopaka ambava ampandany andrina manantitra ny arabo ambambirarintso anareo tokolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS nitohatrany ny fiarahamentana ho fampandaniana ny kandida izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara ny filoha nasional ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana dia miara-mientana amrehetra amin'ny izay anisan'ny nandehanany ohatra dia ny Talatamaty Nosiala Ambotra Atrimo tonga hatreny Ivato toy izao ny fanadiadiana momban'io ny finiavana androso ary ny fahitana fa afaka hitondra amin'izany fampandrosoana katsahana izany no isa mampirisika ny olona naradi ny kandida izay natolotry ny antoko tim resy lahatra izy ireo fa noho ny fahitana ny marary vahoaka dia mali ny etaetam-bahoaka ireo kandida ireo ampanentenana anareo zany dia ny fanovana lehibe eto amin'ity kominy Talatamaty ity vonina vetsika amin'ny fanovany vonina vetsika amin'ny fampandrosony dia eto enatanatry andata no hitsanganako Eli Dominika fa vonina anampy anareo vonina anovan'ity kominitsika ity vonina ampandrosan'ity kominy Talatamaty dia manantenatsika rehetrarehetra amin'izay miara mironitsika miara-mientantsika ka nareo ve vonina sa tsy vonina numero firy nampatsiahany vahoaka ny filompanorona ny antoko tim faharoa ny fifidianana ao atao mandeha voalohany fifidianana ben'ny tanàna ary manaraka aveo ny fifidianana mpanolo-tsaina nolazainy ihany koa fa tsy kisendrasendra ny kandida atolotry ny antoko tim fa notsongana manokana no nitetika asananany sy ny finiavany te-anovany komuna misy azy ho an'ny kandida larana voaloha Talatamaty vaindohan-drarany ametraka fitantanana mangarary eo anivon'ny komuna anatsara ny fandriampahalemana hijery akaiky ny fampianarana ny fahasalamana ary anampy fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka nanome toko moa ny filompanorona ny antoko tim Marc Ravalomanana fa tokony mirahina ny vahoaka mba ho lany Eli Dominika indrindra naramasy ny fifidianana isorohana ny alabato raha ohatra izy ka tena nasoana vahoaka dia piko fa raha mbola atao anao rery za tsy anampy tsy maintsy ho an'ny vahoaka dia izy arak'ilay voalaza teo fa izy zany nazosodrano anao azy eto dia apiko mihitsy izy inona tokony atao nasoavana vahoaka ny Talatamaty avy teny Talatamaty avy hatrany dia niazo ny komuna Anosiala ny filompanorona ny antoko tim hita teny amin'ny endrik'ireo vahoaka ny andry azy ny fanantenana amin'ny fiovana vaovao indray tsotra ny teninay hoe efa nanome toromarika dada teo dia hoy zahay hoe omeo tanana ny tanora fa zany no ilaina amin'ny fampandrosoana ny komuna antsika Nosiala mila roy vaovao izy io dia toloro tanana zay azadina larina fafiry amin'ny fafito amin'ny roapolo novambra azadiny fa tsy mandeha rery io fa misy ny tongony sy ny tanany larina fafiry le mpanolo-tsaina makasitrake tony tany Talatamaty nampiatsiany vahoaka hatrany Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny fifidianana roa izay ho atao no marihany fa misy ny logo any antoko tim avokoa ireo bileta ho an'ny kandida mirotsaka amin'ny anarany antoko fa ho an'ny kandida Rina mitoralarina faharoa anatin'ny bulletin tokana kandida ben'ny tanàna izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra dia tsapa nandritra izay fotoana nionany tamin'ny vahoaka Antananarivo izay sy nandehanany tany koa ny faritra maro teto Antananarivo renivohitra fa resy lahatra amin'ny kandida Rina ny vahoaka Antananarivo andray soro akadin'andrina Ambatobe Akazomanga no nandehanany indray ary mbola no amafisan'ireo vahoaka fa irina mihitsy no nandrasana hipetraka eo amin'ny toerany ben'ny tanàna ny Antananarivo Asin'Andriamalala Toky Ramarola nahaliana ny olona ny resaka sentafa tamin'ny kandida Rina Randriamasinoro nidina ifotony mihitsy izy ny hainy atahitan'ireo vahoaka toy ny efa fanaony tsy mihafahafa ny kandida Rina fa miresaka sy mihaino sokajin'olona rehetra
ho an'ny faradoboka rahampitso iarana amin'ny kandidariana kosa dia isy ny fialaram-be isaky ny boribory tany eto Antananarivo ary farana eo amin'ny kianjanambojatovo. Fahafotoan-dehibe ny rahampitso amin'ny diabe izay iarahana amin'ny kandida larana faharoa Rina Randriamasinoro kandida tolotry ny tika Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra efa samy nametraka ny lamina mifandraika amin'izany isaky ny boribory tany enina hoeny Mahamasina Iazo any Ambojatovo manomboka amin'ny 7 maraina avokoa ny fiangana ka ny eny amin'ny QG Apefilo sy QG fanavotana ny fotoana ho an'ny boribory tany voalohany eo ambany 10 rond-point ny ho an'ny boribory tany faharoa eny amin'ny tetezana beoritika kosa no mifanao fotoana ny avy amin'ny boribory tany fahatelo eny Mahamasina ho an'ny boribory tany fahaefatra eny Tanimbarinandriana ho an'ny boribory tany fahadimy ary eny Ambatolampy eny amin'ny firaisana no fiangana izany ho an'ny boribory tany fahaenina araka ny toromarika dia fotsy avokoa ny loko iraisana ho amin'io rahampitso io ka dia samy mifanentana zany ny rehetra miatrika an'izay fotoana lehibe izay iarahana amin'ny kandida Rina izay amin'ity rahampitso ity. Fa nanao fanambarana io arivo eo ny vondron'ny olona miaro ny zon'ny mpanjifa. Izany fanambarana izany dia mazava tsara fa manohana ny kandida Rina izany mpiaro ny zon'ny mpanjifa izany. Tsotra ny antony ny programan'ny kandida Rina dia maharesy lahatra ary azo tanterahana tsara, isy fiatraikany tsara any amin'ny fiainam-bahoaka. Jessica Miray no mitondra ny vaovao sary ny Andry Rakotomalala. Tsy mbola nisy kandida notohana ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa hatramin'izay. Saingy amin'izao kosa efa andohalika ny ranom-bary hoy izy ireo noho ny fampanantenana pôkaty maro nataon'ity fitondrana ity. Manoloana izany dia manohana ny Rina Randriamasinoro izy ireo amin'izao fifidianana be ny tanàna izao. Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena dia misarika an'isika vahoaka malagasy izay atao amin'ny fiarovana zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Tsy mbola nisy mihitsy ny mpiaro zon'ny mpanjifa ny kandida afa-tsy izahay izao miaraka amin'ny kandida izay hitanareo eto akaikiny eto Rina Randriamasinoro numéro 2 ary dia manentana antsika hifidy azy fa aza fitahany abobo rehetra izay milaza hoe izay no izy. Raha malala zao ny zavatra nataon'ny RD izy mitondra nefa fampanantenana pôkaty nomeny avoaka malagasy. Kanefa raha mitondra hoe Rina tsy mbola nampanantena pôkaty antsika avoaka malagasy ary izay no mahatonga any amin'ny teny andao tohana ny Rina ary manentana antsika avoaka malagasy izay efa nifanerasera tamin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa hifidy an'ny Rina Randriamasinoro numéro 2. Tsotra ny antony fanohanana hoy izy ireo. Tsy nofinofy no atolony fa paikady mahitsy. Ny zavatra tena naresy lahatra ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa mba nifanerasera tamin'ny Andriamatoa Rina Randriamasinoro zay fa tena mahitsy ny zavatra ataony ary tena mahitsy koa na ny firesany amin'ny tena ary tsy mahita hoe miolakolaka izy. Kanefa raha miresaka amin'ny sasany anao lainga sy fitaka nomenanao ary miolakolaka izy ka zay ny naresy lahatra anay satria hitanay tena mahitsy be Andriamatoa Rina Randriamasinoro. Nitakianay zon'ny mpanjifa amin'ny Andriamatoa Rina Randriamasinoro rehefa lany izy hijery an'ilay sosialim-bahoaka rehetra eto amin'anatin'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Zay zany ny tena takinay ary zay mahatonga anay mitarika an'saintsika avoaka malagasy mba anisy hifidy ny vaton'ny Rina numéro 2. Miainga avy amin'ny etaetany tsirairay no ahafahana mahafantatra ny vahaolana entina amin'ny fampandrosoana. Mahalala izay Rina satria ny aina ny etaeta ny aina ny mponina ihany koa. Fa samy mandray ny andraikany ny tsirairay sy ny fikambanana maro samihafa ihany koa amin'ny fanentanana ny olona andeha hifidy ary eo ihany koa zany ny atao hoe fanaraha-maso amin'ny Tsipria mihitsy ity fifidianana ity. Ny teo anivon'ny HCDDED dia nilaza androany fa manentana ny olona hifidy ary manentana ihany koa amin'izay fiarovana ny tontolon'ny fifidianana izay ary eo ny fanaraha-maso. Tamin'ity androany ity izy ireo no nilaza an'izay. Fanadiadiny Laurette Berton sary ny tahiry ny aina. Manana solotena eny anivon'ny commune ny avy amin'ny HCDDED
anaramaso ny fizotra ny fifidianana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana izay ho tanterahana ny 17 Novambra ho avy izao. Manameloka sahady ny endrika fandikan-dalàna ataon'ny kandida sasany ihany koa ity filan-kevitra ambony mikatsaka ny demokrasia sy ny tantan-dalàna ity. Ny demokrasia dia ny fifidianana fanehoana mivantana zany demokrasia zany. Noho izay niaro ny demokrasia sy manaramaso ny demokrasia dia mandray anjara feno amin'izay fifidianana atao eo. Manaramaso ny fizotra fifidianana, manaramaso ny fanomahana fifidianana, manaramaso voka-pifidianana. Mandefa olona zay tsidika ny bureau fandraisam-bato. Andefa zay. Na ny mpiara-miasa aminay dia nomena karatra anaramaso any amin'ny bureau fandraisam-bato. Misy ny fangalarana ny fotoana, ny oloha fotoana. Misy ny fampiasana ny fitaovana izay tokony ampiasaina amin'ny fifidianana. Zany rehetra zany misy dôly ao anatiny tandralam-pandrosoana. Ka ialatsika zay dia manao interpellation zay hoe mba tsy mety kosa zao nanamafiny avy amin'ny HCDDED fa zava-dehibe zo fototra amin'ny maha-olom-pirenena ny fandehanana mifidy ary zava-dehibe ihany koa ny fiarovana ny safidy rehefa vita izany. Izay moa tsy miandany amin'nitsy amin'ny atsy amikasika fifidianana fa ninay dia mampirisika ny olona mifidy, mahaiza mifidy ary ny safidinareo arovo fa aza mety atakalo vola ny safidy, aza manaiky rebrebe ny hafa ny safidy dia safidy zay olo no heverinareo fa afaka hitondra ny commune misy anareo sy ny mpanolontsaina ny commune zay ny mifidina aza manaiky rebrebena malalaka ny olombelona tsirairay ny olo-mpifidy nanao zay fanehoany ny zany fifidiana zany. Ny fifidiana dia fanehoana ma ny olo-pirenena afaka anao dia asehoy zay fifidiana zay. Raha ny eo amin'ny lafin'ny teknika kosa amin'ny fiatrena ny fifidianana dia fantatra zao fa efa eny anivo ny distrika manerana nosy ireo fitaovana isan-karazany izay ho ampiasaina amin'io fifidianana bentanàna sy mpanolontsaina ny tanàna amin'ny 17 ny volana novambra io. Nisy ny fanontaniana lehibe napetraka tao anivon'ny voameram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana na ny CENI manao hoe ahoana ny fomba ataonareo ahafahan'ny vahoaka mahazo antoka tsara fa ho fifidianana mangarahara ny ho tanterahana amin'ny 17 Novambra. Nilaza moa ny teo anivon'ny CENI fa tsy adidiny samirery izany araka ny valiteny. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao sary ny tahiriny aina. Tsy atokisan'ny vahoaka intsony ny vaomera mahaleotena misahana ny fifidianana taorian'ny zavantranga nandritra ny fifidianana ny fanesy teto Madagasikara. Manoloana izay nanambara ny CENI tamin'ny alalan'ny mpapakateniny fa tsy adidiny ity sehatra ity samirery ny isin'ny fifidianana madio mangarahara. Betsaka ny olona no mihevitra mieritreritra hoe ahoana ny ahafahana migarantira na tena hoe manome antoka ny sina fifidianana madio sy mangarahara. Io zany dia tena ny fandraisantsika andraikitra tandrifetsika tsiraray avy no miantoka ny mangarahara ny fifidianana. Kandida rehetrarehetra dia tokony tena mametraka ny solotenany na ny delegeny any anatin'ny bureau fandraisam-bahady tsiraray avy. Tsy hoe ny fametrahana delege fotsiny fa ny fanofanana ny delege zay alefanareo any anaty bureau fifidianana mba ho tena hoe olona isolotenanao zany hoe mahalala ny andraikitra sy adidiny zany delege zany no alefa ny anaty bureau fifidianana ary ihany koa tena vonona anao an'ilay asa. Raha tamin'ny fifidianana nisy teo aloha, ny CENI no nanome fiofanana ho an'ireo delege isaka ny bureau fandatsaham-bato. Raha izay voalaza ny mpapakateny teo izay anefa dia adidin'ny kandida samirery ny manao izany. Inona izany no tena ilana ity vaomiera lazaina fa mahaleotena misahana ny fifidianana eto Madagasikara ity? Ny fantatra aloha sy araha manaiky, leo osika sy alabato ny vahoaka ary efa samy vonona amin'ny angady sy ny arina hiaro fatratra ny safidiny amin'ny 17 Novambra io. Ho hita eo ny fandraisana andraikitra ataon'ny CENI sy ireo sehatra hafa mikirakira ny fifidianana raha mbola iseo ny fanodikodirana safidim-bahoaka indray. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa dia nampahafantarina omaly nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Ankatso ny famoahana ny andiana mpianatra voalohany zany amin'ny resaka
momba ny nalàna sy ny politika ihany kio. Zava-dehibe moa ny momba an'izay ary dia nisy ny fanadiadiana hoentin'ny Miradora Benjamina teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Say sy fiorenan-tsoa ireo no andiany voalohany ivoaka ao amin'ny sekoly ambony momba ny lalàna iny Nanisana. Ny 5 Desambra ho avy izao eny amin'ny Iandi Bypass no iseho ampabemasy ireo zanaka malagasy rehefa nandranto fianarana ny taonany maro. Manofana tanora isongadina amin'ny lalàna sy ny siansy politika no vinan'ireo mpampiofana eo amin'ity sekoly ity. Fifanakalozana eo amin'ireo mpianatra sy ireo mpampiofana no tena omena vahana. Io paikady-pampianarana io dia ahafahan'ireo tanora mpiofana misedra sahady ny tontolon'ny asa miandry azy ireo. Eny Nanisana no misy ity sekoly ambony momba ny fampianarana lalàna sy ny lafiny politika ity. Ankoatra ny fampianarana dia manome sehatra ho an'ny fanatanjahantena ny sekoly amin'ireo taranja Zumba dia taekwondo. Somary iverenantsika ny momba ny tontolon'ny fifidianana satria dia tamin'ireo fifidianana no tanterana teto amin'ny firenena dia nahatsapana osoka sy alatra. Nisan'izany ohatra ny fifidianana filoham-pirenena izay nampimenomenina ny olona ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa. Manoloana an'izany indrindra dia nilaza mazava ireo niovon'ny mpanolontsaina izay atolotry ny tiako Madagasikara fa tsy anaiky ny resaka alabato mihitsy amin'ity fifidianana amin'ny 17 Novambra ity. Nanao fanambarana izy ireo Tetsy Belair Jessica Miray no mitatitra ny vaovao sariny Andry Rakotomalala. 17 no isan'ny kandida ho mpanolontsaina natolotry ny antoko tim ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izay mivelatra amin'ny boriboritany enina. Mpanolontsaina izay miainga avy any amin'ny vahoaka ihany koa izy ireo toa ny kandida ho ben'ny tanàna. Tsy anaiky ary hanohitra hatramin'ny farany ny mety alabato hitrangy izy ireo. Efa betsaka izay zavatra efa vitanareo zay. Eto zany raha misy alabato mitrangy eto dia voalohany dia tsy tompona andraikitra zay amin'izay mety ho fiatanam-pon'ny vahoaka ao anatin'izany. Faharoa, izahay kandida mpanolontsaina ny tanàna atolotry ny timma dia tsy andraiky izany alabato zany novinanoviana satria fifidianana manakaiky vahoaka natao ankehitriny. Eo anatrehan'izany dia miantso antsika vahoaka rehetra mba andeha hifidy. Anefa ny diditsika amin'ny tanindrazana. Isaraka izany ny toromarika tsara irana mandritra ny andro ny fifidianana sy ny aoriana. Eto dia te ilaza amintsika hoe rehefa mifanalavitra ny isa tsy manana zavatra angalarina ny hafa. Faharoa dia izao mandehana amin'ny fidy maraina mba latsaky ny amin'ny 12 no irodorodotsika rehetra. Entanina araka izany ny tsirairay andeha hifidy satria fifidianana manakaiky ny vahoaka no tanterahina. Entanina ihany koa mba samy homailo ary samy hiaro ny safidiny. Eo amin'ny vaovao sosialy dia karakara fitaliana momba ny resaka fahasalamana amin'ny ankapobeny zany sy fitsaboana maimaim-poana ny teo anivon'ny boriboritany fahefatra omaly ka nahazo ny anjarany tamin'izany ny teny Apefilo Ambodirano ary dia samy nahazo fahafapo ny rehetra tamin'ity hetsika ity izay fitsinjovana ny mpiarabelona. Iasin'Andriamalala no mitondra ny vaovao amintsika sariny tahiriny aina. Tsy misy fampandrosoana vanona raha farofo ny vahoaka ao aminy ka izany indrindra no natonga ny commune Antananarivo renivohitra ny karakara hetsika fizahampahasalamana androany. Anisan'ny vinany be ny tanàna Lalao Ravalomanana rahateo izay fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izay. Efa safanona eto amin'ny boriboritany fahefatra izao andiany fahadimy izao taoriana nosy mahavelona moa zany dia tonga eto Apefilo Ambodirano indray izahay. Anisany ao anatin'ny vinany ramatoa be ny tanàna moa zany mahakasika ny sosialim-bahoaka. Sosialim-bahoaka zany ao anatin'ny tsara mihitsy fahasalamana fanatanana ny olona ao amin'ny fahadiovana ho dia mandray andraikitra ary miasa foana izay entina anatanterahana izany vina mpampandrosoana izany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny sehatra ny fahasalamana ny hetsika ara-tsosialy karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra fa hivelatra amin'ny sehatra maro ihany koa.
eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nanatanteraka fanadiovana sy fanamboarana tatatra teny Andraisoro ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mandritra ny herinandro. Nodiovina avokoa ireo tatatra ary norariana vato ny sisiny soroana ny mety ho fiparitahan'ny rano maloto eny amin'ny arabe. Nisy ihany koa nandritran'izany ny fandrariana vato ny ampahany tamin'ny arabe izay isan'ny manahirana ireo mpampiasa ity lalana ry Andraisoro ity. Entanina araka izany ny ponina mba hikajy ny fananany ombonana tahaka an'itony. Mitohy hatrany ny asa fikarakarana ny ponina izay tanterahan'ny fiadidiana ny tanànan'Antananarivo. Fa eo amin'ny resaka fikarakarana ny ankohonana dia nampiantso mpanao gazety androany ny tompon'andraikitry ny serasera misahana ny hetsika fototra ho an'ny ankohonana io ilay antsoina hoe PFE teny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Izy atoato ny hetsika natao izay hoentina indrindra anamariana an'izany. Miradora Benjamina no mitatitra ny vaovao, sariny Mathieu Princy. Ny fanomezan-danja ny ankizy ankehitriny no ho avy ny fampandrosoanan'i Madagasikara. Tsy tomombana nefa izany raha tsy lavorary ny fihetsika fototra ho an'ny ankohonana. Manana anjara andraikitra lehibe ny ray aman-dreny, ny mpitondra fanjakana, ny firaisamonim-pirenena amin'ny famolavolana ireo zazo ireo anatrarana io tanjony io. Izay no antom-pisian'ny hetsika fototra ho an'ny ankohonana na ny PFE. Ny hetsika zany izay ho atao dia hetsika lehibe tokoa satria campagne pour la promotion des droits de l'enfant à Madagascar ilay izy ary ny hitondrana azy zany dia zava-baovao tanteraka satria karazana voyage ilay izy dans la vie des enfants. Napetraka mazava tsara hoe ireny ankizy ireny ihany koa raha ohatra izy ka voakarakara tsara sy voakolokolo tsara dia ireny ny ho avy ny fampandrosoana satria izy ireny no acteur de développement. Osokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny hetsika lehibe eto Antananarivo ity PFE ity. Izy ny fanaovana ny lancement officiel fivoizana an'izao PFE zao izay ho atao amin'ny 9 novembre eo amin'ny hôtel de ville eo amin'ny Parvis dia isy hetsika hafa kely izay ho hitantsika ao anatin'izany satria ny zazakely mihitsy ny ireo zaza izay sitraka voalohany an'izao asa atao izao dia ho avy eo izy ireo ampafantatra amin'ny alalan'ny endrika maro ao anatina fialamboly, ao anatina sehatra, ao anatina fanoratana, ao anatina hoe endrika fialamboly maro afahany maneho izay zoany izay. Ny 30 novambra ho avy izao no ankalazana ny faha-30 taona ny fifanarahana momba ny zon'ny ankizy. Tsy ho diso anjara amin'izany Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny kanto kosa ny 2 Desambra ho avy izao no anatanteran'ilay fampisehoana goavana izay ho ataon'ny tarika zay. Nisy androany ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nataon'ny Ivainko izay mpikarakara ity fampisehoana ity. Tetsy amin'ny Tour Orange Akorondrano no nisiny izany fionana izany. Ny Orange Madagasikara raha teo dia anisan'ny mpanohana. Laurette Berton no mitatitra ny vaovao, sariny Tahiry ny aina. Fampisehoana miavaka no hataon'ny tarika zay etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina ny Alahady 2 Desambra 2024 sy 2025 ho avy izao. Seho lehibe indray mandeha tsy miverina amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. 13 taona izao no ny akatsehatra ny tarika zay. Miezaka ny mitondra zava-baovao hatrany ho an'ny mpankafy azy. Ato daholo izay mianakarakely izay daminy solitena tsy fankalazana fa 13 taona akory ty fampisehoana ity fa tafiditra anatin'ny hetsika iarahana amin'ny Ivainko fa rehefa fa 25 ans tsika dia ankalazaina manidriketsika indray. Taona sy tapany lasa zay tao farany tsy dia fanaonay loatra ny manao fampisehoana matetika. Ny ao aorianan'ity zao ohatra izay mbola iarahana amin'ny Ivainko ihany dia amin'ny 2020 sy 2025 amin'ny afaka 2 taona mihitsy satria amin'izay fotoana zay feno 2020 taona ary tena ho fankilazana araka ilay lazainy tompony teo amin'izay no hitranga amin'izay fotoana zay ny Ivainko no totona fosina androna masaka miaraka tamin'ny tarika zay anio ka dia mazava ho azy fa isy album ho amidy amin'io. Aharitra adiny 3 tsy miato ny fampisehoana. Efa vonona ny lafiny rehetra hoy ny mpikarakara. Karazany 4 ny tapakila fidirana, iray alina ariary ny billet tsotra, ny tribune 5,000 sy iray alina, ny tapakila famandria-toerana 2 alina ariary, ary ny fanasana kosa 5 alina ariary.
azo tsy faina dian'izao eny amin'ny hektara kady tapaka ny bie tsotra ary any amin'ny masinina ao amin'ny lasety ivandry kosa no misy ny bie fanasana. Tsara kosa ny manamarika fa dia teny amin'ny distrika ny Atsimondrano ny Flot national ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana niara nientana tamin'ny vahoaka ihany koa mba hampandaniana ny kandida ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izay amin'iny commune maro zany amin'ny distrika ny Atsimondrano iny. Anisany nandalovany ny teny Tosy ambavahadokana teny andranona oatra ny tena nisongadina ihany koa dia ny hoe tsy mivady pisokisana amin'ny antoko tiako Madagasikara ny vahoaka. Hoarahantsika ao anatin'ny fandarana manokana ny akon'izay rehetra izay. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samotahin'Andriamanitra veloma tompoko.